Ny fantatritsika misy dimy ny rafitra iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ka ny CSI zany no rafitra natsangana voalohany tamin'ny taona 2012 ary ny Bianco no nanarakaraka azy tamin'ny taona 2014 fa depuis 2015 zany sy ny paikadym-pirenena tamin'ny 2012 dia lasa 5 zahay ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Ina moa no tsy itovizanay amin'ireo rafitra efatra hafa dia zareo zany manadiady, mikaroka, mitsara, manao fanagiazana, fa izahay ato amin'ny CSI tsy manao an'izany fa mikarakara ny stratégie, mikarakara ny tomban'ezaka hoe manahoana sy manahoana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Izahay koa no miaro an'ireo namanay hafa ao anatin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Izany hoe zany ny miaro ny fahaleovantenan'izy ireo ahafahan'zareo miasa amin'ny fomba ara-dalàna. Misy be dia be no zavatra tsy maintsy jerevana rehefa hanao fanombanana izay. Ny paikady moa mazava ho azy fa ao koa zany ny rafitra isan-karazany, ny lalàna iraisam-pirenena, ny lalàna afrikana, ny lalànantsika eto Madagasikara hoe tena manatanteraka tokoa ve ny zavatra voalazan'ny lalàna. Fa eo ihany koa ny fijerevana ny fiantraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka. Izany hoe zany ny jerevana hoe mitombina ve ilay ezaka atao ary mamokatra ve ho an'ny firenena. Rafitra mahaleo tena daholo ireo ary tsy misy ny atao hoe lien hiérarchique, izay zany tsy hoe mibaiko anazy fa miezaka izay mandrindra. Ny antony mahatonga an'ireo rafitra anankiefatra ireo dia mba fampiarantsika ny lalàna iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly na ny Convention des Nations Unies contre la corruption. Io lalàna iraisam-pirenena io no mametraka hoe misy ny prévention, misy ny recouvrement des avoirs, misy ny famaizana zany na ny sanction. Dia satria tsika manaraka ny lalàna iraisam-pirenena iny no misy an'ireo rafitra ireo. Ka izahay ato amin'ny CSI zany raha mandrindra dia amin'ny ankapobeny zany ny on va dire hoe manentana ny rehetrarehetra hiara-iasa satria tsisy mandeha irery ireo rafitra ireo na dia mahaleo tena ary izy. Ary raha ohatra kosa ka misy ny tsy mety ataony dia manana fahefana ihany izay araka ny lalàna 2016-020 ny hanome toromarika ny ireo rafitra anankiefatra ireo raha ohatra ka tsy heverinay fa tsy tena mety ny ataony. Eo ihany koa amin'ilay fiarovana amin'ny fahaleovantena, ny CSI irery ihany koa no afaka manala ny tale général n'ireo rafitra ireo. Ny mahasamihafa ny système anti-corruption zany na ny rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia amin'izay resaka fahaleovantena izay dia tsy manana fahefana irery ny filoham-pirenena ametraka na hanala ny tale général n'ireo rafitra ireo fa ny CSI zany no mikarakara ny recrutement ary manome anarana telo amin'ny filoham-pirenena. Ohatran'izany koa ny ao amin'ny pôle anti-corruption ary donc tsy ohatran'ny any amin'ny fitsarana amin'ny ankapobeny hoe afaka hisorony filoham-pirenena rehefa tiany hisorona ny lehiben'ny tribunal sy ny ohatran'izany. Ka izay zany no tena asan'ny CSI, miaro izy hoe mba tsy hisy interférence politique ohatra amin'ireo rafitra ireo fa izy koa nefa manana fahefana hanala ny tale général raha ohatra ka hitany fa misy antony tokony hanaovana an'izany. Ny
Gouvernance ny amin'ny ankapobeny dia resaka fitondrana ny raharaham-panjakana. Fa ny raharaham-panjakana zany raha tena izy zany manaraka lalàna, manaraka procédure, misy fanapahan-kevitra hoe resaka priorisation zany hoe ty lalana ty no ataontsika voalohany, ty lalana ataontsika faharoa na ohatran'izany. Zany rehetra zany no atao hoe gouvernance. Fa fanjakana tsara tantana moa no itenenana azy amin'ny teny gasy fa mety mandika tsara, mety tsy tena mandika tsara ny atao hoe gouvernance hoe fanjakana tsara tantana zay. Fa ny zavatra hita zany dia ny fitondrana ny raharaham-panjakana dia simbain'ny kolikoly. Dia ny fijeriko azy zany dia misy lafiny roa zany gouvernance, misy ny fitondrana ny décision, ny famoahana didy, ny fanaovana paikatsy ny ohatran'izany fa etsy andaniny ny ady amin'ny kolikoly. Lafiny lehibe ao anatin'ny gouvernance ny ady amin'ny kolikoly satria ny kolikoly mivelatra be resaka hoe abus de pouvoir, resaka favoritisme, resaka omission, ohatra hoe misy décision tokony raisinao dia tsy ataonao. Zany rehetrarehetra zany nefa ny kolikoly matetika mahatonga anao tsy manao an'ilay fitondrana ny raharaham-panjakana amin'ny ara-dalàna. Ny tiako marina ihany koa zany mikasika ny rafitra miady amin'ny kolikoly, izy ihany, izy irery matetika eto Madagasikara no manao tatitra isan-taona. Manao tatitra izy hoe nisy izao nisan'ny doléance, zao ny investigation natao, zao ny nalefa tany am-paka, zao no tena ataontsika hoe sanctionné, zao ariary ny volany verina tamin'ny kitapom-bolam-panjakana sy ny ohatran'izany. Ka ny CSI zany dia anisan'ireo izay manaraka ihany koa an'ireo tatitra ataony vondrona ny rafitra miady amin'ny kolikoly. Tsy ny rehetrarehetra no manao an'izany fa ny système anticorruption zany dia manao an'izany. Dia ny CSI mamaky an'ireny ary miezaka mijery hoe aiza no mety misy fanatsarana azo atao, inona no mety hoe tokony ataon'ireo rafitra ireo mba hanatsara n'ilay résultat zany, ny vokatry ny ady amin'ny kolikoly. Fa araka ny voalazako teo mazana ny asanay zany dia ny manentana sy hoe andaontsika hiaraka anao an'izao, hiaraka hivory, misy coordination fa mialalina ilay coordination satria araka ny lazaiko teo mifandray daholo angetra zareo avy eo ambianco samy fine angeny makao ampaky, avy eo ampaky makao amin'ny aray. Dia raha ohatra ka misy anankiray amin'ireo zany tsy efficace dia mila tohanana, ampiana. Misy lafiny hafa koa zany ohatra hoe isa taloha ary hatramin'izao dia miara-mivory amin'ny FMI ny système anticorruption. Dia taloha samy nanomana an'ilay fivoriana saratsaraka tany, fa izao zay miara-manomana dia jerevana amin'ny ankapobeny ny resaka budget, ny resaka performance fa tsy hoe mitokatokana intsony zany ny rafitra tsirairay. Ataoko angamba fa tsy olona tamingana mandrakizay ny olona mahitsy eto Madagasikara sy ny fahitsiana satria amin'ny ankapobeny moa ato anatin'ny tsika rehetra inona moa no maha olombelona, misy ny hazavana fa misy koa ny maizina, fa dia tsy olana tamingana mihitsy zany ny fahitsiana fa saingy ho resin'ny maizina ve ny mazava. Zay zany no fomba fijeriko azy. Ary izy foana ny ady ho an'ny fahazavana. Ary fa sarotra ilay izy ary ataoko fa raha ny tantaran'ny izao tontolo izao, ny tantaran'ny olombelona dia io foana ilay ady, ny adin'ny fahazavana sy ny maizina. Fa sarotra ilay izy aloha fa raha tsy misy ohatran'ny hoe tsy maintsy tena mijoro ary tsy matahotra mijoro ary mijoro hatramin'ny farany vao andresy ny fahazavana. Fa ny ady aloha izy foana.
Indraindray mantsy a le etaetana ny atao hoe attente zany a indraindray a dia ohatrany hoe manantena antsika hoe rapitso dia ho tratra daholo ny tanjona rehetrarehetra rapitso a dia hipetraka ny fandrosoana hipetraka ny fahitsiana izy io a ady alefa tsikelikely efa nandroso be tsika teto Madagasikara depuis 2004 hatramin'ny nametrahana an'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ireo ary matetika tsy te hijery ny zavatra vita ary ny soa efa vita isika fa mijery foana n'inona ny mbola tsy vita dia izaho zany ny mihevitra fa ny CSI hatramin'ny voalohany satria izy moa no namolavola amin'ny paikady vaovao tamin'ny 2004 nametraka amin'ny Bianco. Avy eo tamin'ny 2024 nanao paikady pirenena vaovao tsika nametraka ny système anticorruption ary hita fa misy any ny vokatra na dia tsy mahafa-po antsika mazava ho azy ary mbola betsaka ny zavatra tsy maintsy atao fa raha tsy nisy an'izay asa zay asa fametrahana paikady vaovao asa hoe mandrindra sy mandamina sy mametraka n'ilay olona hitondra sy ny izany rehetrarehetra zany dia mety mbola ratsy lavitra noho izao zany ny zavatra misy eto Madagasikara ka mametraka tsikelikely marina fa tsika rehetra nge tsy afa-po marina fa mihisatra loatra le izy indraindray fa kosa mandroso ihany le izy ary lazaina fa tsy mitsanga menatra ihany Madagasikara amin'ny ezaka zay efa nataony nandritra ny 20 taona zay amin'ny ady amin'ny kolikoly. Talohan'ny 2004 zany dia tsy nisy lalàna mikasika ny kolikoly amin'ny ankapobeny. Nisy ny code pénal fa namafisina sy natsaraina ny lalàna mikasika ny kolikoly. Ka matetika taloha zany dia ny fametrahana ny lalàna sy ny fametrahana an'ilay rafitra dia ohatrany hoe zay dia vita le ady amin'ny kolikoly. Fa zao efa mitodika tsika amin'ny atao hoe effectivité mandaitra sa tsy mandaitra ilay lalàna sy ilay rafitra zay napetraka. Ka zao tsika ary tsy eto Madagasikara irery ihany zao fa taloha zany tsika ohatra hoe amin'ilay indice IPC reny ohatran'izany dia mesurena antsika hoe misy lalàna mikasika an'izao ve any Madagasikara recouvrement des avoirs ay misy c'est bien ay misy lalàna mikasika ny famotsiam-bola ve ay misy c'est bien fa zao itsika rehetrarehetra zao dia mitodika any amin'ny hoe tsy vitany hoe misy ny lalàna misy ny rafitra fa mandaitra ve sa tsy mandaitra dia rehefa resaka mandaitra dia hafa ny critère d'évaluation hafa ny fantaniana antaniana ka tsy tsika eto Madagasikara irery ihany no mitodika any amin'ny hoe effectivité fa izao tontolo izao mihitsy ary satria tsika moa manaraka ny toetrandro iraisam-pirenena akaiky dia akaiky dia tsy tsika irery ihany no miezaka ohatran'izao miady amin'ny kolikoly fa ny firenena rehetra hatrany amin'ny firenena matanjaka indrindra. Dia ny zavatra voalohany zany ny ezahana natao tamin'ity paikady pirenena vaovao ity dia ny fiarah-miasa amin'ny fomba mavitrika amin'ny fanjakana satria ohatrany hoe sanatrian'izany ohatrany hoe le paikady pirenena teo aloha napetraky ny système anticorruption fa tsy napetraky ny fanjakana dia ny laviny ka hatramin'ny voalohany taona zany vao nivoaka ny paikady pirenena zany na ny politique générale de l'État hoe pilier andry ray amin'izy telo ny resaka fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly dia avy hatrany dia nandroso tamin'ny hoe ahoana ary ny paikady mikasika ny kolikoly hanatanterahana zany dia nanao communication zany tamin'ny conseil des ministres ary nanangana comité de pilotage hitarika an'ity famolavolana vaovao ity ka ao anatin'io dia misy ministère misy ny primature misy ny présidence fa misy koa ny système anticorruption dia le dingana anankitelo moa zany dia évidemment efa 20 taona ny tamin'ny kolikoly tsika teto Madagasikara dia tsy maintsy nanaovana jery todika ihany aloha inona ny nety inona ny tsy nety nahitana hoe inona ny nolesika inona ny sakana zay vao nidina amin'izay tany amin'ny vahoaka azo lazaina hoe nakany amin'ny faritra
natao tena large zany ny consultation ary tsy vitan'izany fa nanao araky ny hitanareo reny a atrikasa mikasika thème zay hita fa tena manahirana ny vahoaka raisiko ohatra ny resaka ady tany ny resaka arena voajanahary zany ary tamin'ireny a dia tena nanao atrikasa hoe sérieusement zany hoe ahoana no hitaklena ny resaka kolikoly eo amin'ny fananantany. Dia ny fahatelo ny dingana fahatelo moa zany ao anatintsika moa zao a dia ny mamarana ny fanoratana azy zany satria ny tena sarotra amin'izy ity a ny kolikoly mantsy a mikasika ny secteur rehetra fa tsy hoe secteur ny éducation fotsiny na santé fotsiny fa izy rehetra ka zay ny mahasarotra an'ilay paikady zany hoe ahoana no anoratana stratégie zay mazava amin'ny rehetra mais qui s'applique à tous les secteurs ary tena miattaquer les problèmes de fond zany amin'ny ady amin'ny kolikoly. Karaha afaka atorokanao kely hoe inona le tanjona anankitelo zany objectif stratégique anankitelo anatin'le stratégie vaovao satria sady mamaly ny etaeta sy ireo ataontsika hoe lesoka rehetra zay hitantsika tamin'ny teo aloha no mijery ihany hoe inona ny hoavy zany inona ny tendance vaovao dia misy tanjona anankitelo ny voalohany dia foanana ny tsy maty manota tsy zavatra mora zany misy zavatra be dia be ao anatiny fa zay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia anangana ataoko hoe approche multi acteur tsy hoe samy mandeha samy mitady ihany fa tena tsy maintsy ny rehetrarehetra mihitsy no miara-miasa na ny amin'ny niveau régional na national arakaraky ny filière zany ohatra hoe raha volamena zany dia manomboka aiza ka hatraiza tiavana ny fahitsiana ary tafiditra ao anatin'izany ny renforcement de capacité ny resaka formation ny resaka éducation ny resaka hoe vulgarisation des textes zany rehetrarehetra zany ka zay zany no everiko fa mba mamaly ihany le izy ny etaetany maro ary tsy ho mora ny anatanteraka azy fa mba miova amin'ilay taloha satria taloha saika hoe sanatria hoe ahoana ny ampiarana ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny ady amin'ny kolikoly ny tao anaty stratégie. Ny antony voalohany angamba dia satria lava be ilay folo taona indraindray tsy tadidin'ny olona intsony hoe inona ny ao anaty paikadym-pirenena rehefa afaka taona vitsivitsy ka fotoana lava be zay tamin'ity ary manantena zany fa ho dinamika kokoa manaraka zany ny famolavolana paikady tsy ho lava be ohatran'io zany fa amboarimboarina arakaraky ny exécution satria anisan'ny zavatra vaovao ihany koa zany amin'ity paikady ity dia ametraka rafitra mihitsy anaraka ny fanatanterahana azy ary anao tatitra amin'ny vahoaka hoe inona no vita isa-taona mikasika ny fampiarana an'ity paikady vaovao ity. Ny antony faharoa dia ohatran'ilay lazaiko teo zany hoe le cycle électoral atsika isaky ny 5 taona dia raha miova ny olona tonga eo dia lahaviny le paikady raha le régime atao alohany na molavola azy dia ataoko hoe tsaratsara kokoa zany hoe mifanandrify amin'ilay cycle électoral ny paikady asiana dynamisme zany mety ho texte lava be foana isaky ny 5 taona fa ajustement sisa no atao. Tsy mikasika ny système anticorruption rery ihany ity paikadym-pirenena ity ary tsy maintsy on va dire hoe internalisé par l'administration zany ny lutte contre la corruption fa tsy hoe efa misy ingeny ny saky dia efa misy ny miady amin'ny kolikoly non tsy maintsy le izy zany hatrany amin'ny fanjakana hatrany amin'ny institution rehetra raha nanantona ny antemera-pirenena ohatra dia nampatsiaro anazy hoe nareo nge manana ny anjaranareo amin'ny mise en accusation any amin'ny haute cour de justice manana ny anjaranareo amin'ny lalàna zay ilaina lalàna vaovao na lalàna mila vaozina
mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolokolo ny rehetrarehetra fa tsy ny système anticorruption ihany. Izy io tena ilaina mihitsy io margef national io satria na neny Transparency International na neny hafa. Ny Transparency aloha voalohany indrindra isan-taona miova le sujet anaovan'ny margef. Dia ianao tsy mahafantatra mialoha hoe inona le sujet. Dia ohatran'ny hoe indraindray zany le izy ataontsika hoe ohatran'ny fijeriko azy zany ohatran'ny tsirary indraindray le famaritana satria raha le sujet nefa ny effortnao be dia tsy tafiditra ao anatin'le mesure le effortnao be. Ny faharoa manarak'izay dia matetika ireo avy any ivelan'ireo zany rehefa manao an'ilay margef dia mikasika ny lalàna iraisam-pirenena ny azo jereny fa tsy tena ny réalité locale. Dia miezaka zany ny CSI hoe rehefa anao tsika tombanezaka dia mba jerena ihany ny réalité sur terrain. Fa ny zavatra tena ilaina nefa amin'io resaka margef io dia ny données. Ny données araka ny voalazako teo ny système anticorruption ihany no manao rapport. Raha mijery ny rapport impact tsika ohatra dia miteny izy hoe 10 ny dossier azona hitany amin'ny Bianco dia afaka enim-bolana 20 vita, afaka herintaona 30 vita ohatran'izany. Zany nefa ilaina any amin'ny fanjakana rehetra. Ohatra hoe manao dossier foncier dia 4% no tafavoaka ao anatin'ny enim-bolana, 4 no anatin'ny herintaona. Zany données zany ilaina daholo ireny andrefesana hoe manakana ny izay hoe gouvernance ny fanaovana ny asa-panjakana ve ny kolikoly. Dia izay zany ilavana ny digitalisation. Ary ilavana ny hoe afaka mijery zahay hoe inona ny statistique any amin'ny service étatique isan-karazany. Dia izay zany no ametrahana an'io fa mbola ezaka be le izy nanaovana atrikasa spécial mihitsy ny digitalisation satria matetika miazakazaka manao digitalisation hoe anao karapanondro digitalisé zay, anao an'izao zay, anao karatany, carnet impokotany. Fa zay on veut les données. On veut les données anaovana analyse hoe corruption ve mahatonga an'izao zavatra zao ve sa tsy. Ny tombony aloha dia be dia be satria ny efa resabe ihany moa ny intelligence artificielle fa ny vérification sy ny contrôle nge afaka ataon'ny ordinateur aingany. Raha ohatra ka anananao ny données dia ampiadianao ny données anankiroa. Raha izy koa ohatra ny fizarana ataontsika hoe tosika famena dia azonao ny données hoe iza daholo nandray dia avy eo comparenao amin'ny données hoe ohatra hoe iza daholo ny olona mipetraka amin'ity fokontany ity. Mety tonga nge dia hivoaka hoe reto olona reto tsy mipetraka amin'ity fokontany ity. Zay zany no ilavana le digitalisation sy ny données isan-karazany. Ohatra iray fotsiny zay fa misy maro be mihitsy ny zavatra afaka jerevana ny données digitalisées zany iadina amin'ny kolikoly. Io moa ohatran'ny ady amin'ny kolikoly ihany les transversalité ny digitalisation fa araka ny voalazako teo les approches sectorielles na les approches filière moa zany raha raisiko ohatra hoe azo sarobidy dia ny olona mandray anjara zany dia hatrany amin'ny aire protégée, hatrany amin'ny police de la route sy ny gendarme, ny région, ny douane, ny Finex, ny entraide judiciaire à l'international. Donc ilaina le task force miara-miasa fa ireo olona ireo tsy afaka hiara-miasa raha tsy mifampizara données sy information mikasika hoe afana micompare zany ohatra hoe raisiko ny ministère de l'environnement raha mijery izy hoe firy ny azo ataontsika hoe azo sarobidy na azo autorisation nivoaka dia avy eo jerena ny données en douane firy no nivoaka volamena ohatran'izany tsy maintsy ampiadiana le chiffre ahafana mijery hoe tô nisy nanjavona tato fa ahoana
Ary ny digitalisation ihany koa manasarotra ny manipulation an'le chiffre. Dia zay zany no efa ao anaty paikady zany fa zay ny tenenako hoe sady manao jery totika no efa mianticiper no avy. Ary ny ho avy dia ho digitalisé daholo tsika rehetrarehetra ary isy ny données fa ahoana ny fampizarana an'izay. Ny texte no mbola tsisy. Sy ny accès au texte. Ny raisiko ohatra anankiray farany azafady raha mba sitraka dia ny resaka hoe enquête patrimoniale. Androany aho zao manao enquête dia tsy afaka manontany any amin'ny domaine hoe iza daholo ny tany amin'ny anaran'ny Saondra Rabenarivo. Manontany any amin'ny registre du commerce hoe ina daholo ny société amin'ny anaran'ny Saondra Rabenarivo. Manontany ny banque, bon zay moa efa ataony zareo, meo daholo ny relevé bancaire. Fa tokony hanontany any amin'ny police des frontières impiry Saondra no nakany ivelany arotrina ny vola nentiny. Zany resaka données tsy maintsy partagena fa tsy maintsy omena accès ny officier de police judiciaire manao enquête dia tsy maintsy zaraina le izy mba ahafahana miady amin'ny kolikoly. Fa zay aloha mbola ilavana texte ahoana ny fampizarana an'izay données zay. Zaho moa zany tao anaty fiarahamonim-pirenena taloha dia ny zavatra voalohany azoko tsoahana tamin'ny directeur tamin'ny CSI ary lazaiko amin'ny itsim-po le izy la critique est facile, l'action est beaucoup plus difficile. Sarotra be ny ato anatin'ny fanjakana ny manova zavatra fa fanjakana ihany koa no manana ny fahefana. Izy no manana ny fahefana fa tsy ny anivelany ny fiarahamonim-pirenena ka matetika moa le finiavana no resahan'olona fa misy marina mihitsy zay resaka hoe finiavana anao an'ilay zavatra. Ny tena azoko lazaina hoe tena tsy nisy zavatra vitako teto amin'ny CSI raha tsy nitohana ny filohan'ny République. Izy no nanohana tamin'ny namoaka ny zavatra voalohany navoakanay moa zany dia ny hitsin-dalàna mikasika ny recouvrement des avoirs, ordonnance. Satria indroa izy io lalàna io no nilaviny ny antemera-pirenena dia izy no nanao azy ary izy no nametraka izy foana no tsy maintsy hoe mametraka ny décret, manao ny nomination, ny zavatra rehetrarehetra zay mba vitako zany dia satria nitohanany. Na ity paikady-pirenena vaovao ity satria nitohanany. Zay le volonté politique fa izy moa filoham-pirenena be dia be ny zavatra tadiaviny jerevany dia be dia be ny olona mangataka dia mila tsy ho araka zany le izy mety hoe miadana loatra. Raha jerentsika ohatra tena raisiko ohatra koa io pôle anticorruption any Fianarantsoa io. Izy io efa tamin'ny 2021 no afaka napetraka. Anankidimy ny ministre ny fitsarana nandalo teo ity ministre farany ity no il suffisait de signer. Ny action resaka courage manapa-kevitra alefa. Ka zay zany no tena ilaina ary zay no tena hitako hoe manam-pahefana lehibe ny manam-pahefana. Dia raha ohatra izy zany ka tsy manana finiavana na tsy manana ataontsika hoe courage dia ela be le zavatra fa tokony efa tamin'ny 2021 no mipetraka ny aray ny PAC tokony isy any amin'ny renivohitry ny faritany teo aloha rehetrarehetra fa tsika miadana be manao zavatra. Fa ny farany koa zany dia le hoe ny resaka gestion des attentes io zany mila mahafantatra tsika fa izy ity dia mandrakizay io ady amin'ny kolikoly io dia au lieu de tonga dia rapide zany hoe ho 100% hoe ho foanana ny kolikoly impossible fa ahena dia inversena ny tendance hoe omena ny maha izy azy ny olona mahitsy ny olona manao tsara ary mba ho hiova ny incitation sy ny motivation. Zay angamba no tena azoko tsoahana tamin'ilay enina taona tao.
mazakivy fa tsy vitan'izay zany fa mandraisaka koa andraikitra mitsangana ihany koa ary mitenena ary aza manaiky atsika somary manaiky ihany satria ny kolokolo zany ho anahy zany dia resaka hoe tsy rariny injuste ankizy anankiroa ny anankiray manao kolokolo dia afaka ny concours ny anankiray tsy manao dia tsy afaka zany resaka injustice ilay izy ary mitsangana amin'izay injustice zay aza manaiky zay angamba no afatry ny ilay izy moa tsy maintsy tsika rehetra tena ohatran'ny slogan moa ilay izy fa tena marina nefany hoe tsy maintsy tsika rehetra no miady amin'ny kolokolo ary misy ny tsy maintsy hoe tsy manaiky avy aty ivelany ny mitaky bon afaka izy critiquer fa ataovy constructif ny critique fa ihany koa ho an'ny tsy resaka vava fotsiny ty ady amin'ny kolokolo ty fa tena andraikitra fa décision action